Ny fokosany saiko. Tantara nosoratany Branch mbola masoandro. Ireo manome aina ny tantara, lila no mirindra, sitraka no miora, ravo no ravaka, ralala no mijery, loizy no ravony, fety no fanjary. Mandray feo sy mandrindra ara-teknika, aina rasolovoary manana. Ny fokosany saiko. Indray jery hoaizany akantony pika manendriny sanika tovolahy fa iny sara-batovavy miaraka aminy hoe ohatrany mahakahakaka hitako ihany na kely iny fa tsy mahitako izay tena tovavy mifandray aminy sa ve any lavitra any fa tsy eto tanàna. Mety izay ngambaka raha izany ve dia tsisy atadrasy mihitsy ireo tovavy tsara tarehy tanàna ireo. Ary raha izao ino alain'ny zazavavindrano rehefa miandrika dia ahoana? Za koa tia miretiretsika ary tia za izany tovolahy mba miaraka amiko. Laha ny andro manomofo eto fotsiny any makaza zany aviko zany. Tovariana mijery an'izay reto fotsiny aho. Izy tokoa mantsy isaky ny mandeha mendrika andeha amam-bolana vao miverina tanàna. No izy tsy dia miteny firy loatra io ve dia maniry andoatra ny ao ambony ahy. Sao dia mifony inona loatra zao akantony izao e. Andeha anao raharaha lohaka. Tafitoana. Misy maratra ve? Io amin'ny lohalika io ka. Maika be loatra angamba ianao dia tsy najery lalana ko. Tsy manino io ka. Rehefa tonga any an-trano azy io ko fanafody. Ao fa jereko fanafody vetivetsetsy etsy ananindretsy. Ino? Sao dia mivarotra io ka. Hanivaritra ihany angano manana fanafody ireo mirindra. Andriamanitra aloha dia avy eo ireo nahazo famezampahasoavana lala azy ireny. Mbola farany izany mpivarotra izany e. Kaisary ianao ny aka fanafody. Andraso eo vetivety e. Moaisaina tsara mpanany fo maika mampitoboly fitiavako azy. Iny fa miverina sady. Hitanao izay dia tonga reto ravikazo reto natao amin'ireo ratra aminao ireo dia sitrana nge. Atao ahoana? Mitsakotsakoako ty e. Sao dia tsy tianao aloha fa hisy ny rorako e. Tena tiako ka. Maika io sitrana. Zay tsy mangery firy ve? Ka. Ary eo ary sangana amin'izay. Saotra. Tsy misy isaorana ka. Efa andeha andrika indray sa manao? Rafaka pitso. Ary ianao dia tamana mihitsy a. Asangeno ataoko any e. Raha mandeha tsy zoto. Raha mijanona ianao tsy laina fa samy manana ny anjarany. Izany azako. Tamana any ianao. Ary io ko anorim-ponenana mihitsy a. Fa nahoana ny hoe ahinao ka? Ka manginana eny tanàna rehefa tsy aty intsony mijery mpiandrika e. Zaza isa 3 volana vao mba makaty ka hanova inona na tsy makaty intsony azy. Indray kosa e. Ndao sady mandeha mitizana ny resaka re. Ndao ary. Ohatray fa tsy iray tovavy tena izy io vao telo andro na tonga avako teto efa raiky pity amin'ny sahady a dia eo amin'io zaridaina foana nahitako azy isamaray
Zaho koa moa mpiavy ka tsy hitako hoe iza no azoko anontaniana momba azy. Ny fantaro dia mpanan-karena be izy, fa avy tokany ray aman-dreniny. Tena mino fa ho tamana ty raha izao no mitoy a. Tsy maintsy azoko io rangaha. Amin'ny fomba ahoana nefa? Izy aza mpanan-karena beko, sady iza no mahita raha efa manatompo io. Tsy misy manao ny mangidy tsy andramana rangaha. Sady za koa ngamo fa raha hitiny ka. Inona reny paika nambaboko an'idimoana kely io izay fitaovana anana no nampiasainy. Ny vorona natao sika, ny akoho natao hihira, ny olona natao hikalo. Tsy maintsy piesiko rangaha io a. Indray ilay lehilahy mijerijery avoa. Manao ahoana ianao raha matoa kely? Manao ahoana ianao tompoko? Mbola tomponao aho ka ary saorana zanahary-mpandahatra raha ho tompon'ny fitiavana. Ianao koa mba mahita lazaina. Mpanjary aloha no anaraka e. Ohatra ny mpiavy ianao e? Voalazanao. Ary tsy aharitra ela eto a. Tsy tamana nga? Ka lehilahy ny teny. Tady ravinahitra hikatsahana ilay anjely olanjaina ho any tokantrano atao paradisa kely. Fa inona daholo izany lazainao izany? Mahafinaritra ety aminareo ety ka. Eo ianao milaza fa tsy tamana. Iza aloha no anaranao e? Ravaka. Ravaka? Tsara loatra ny anaranao. Tena tsara. Ay, te mahagaga ianao. Fa inona nefa no mahagaga anao ka? Ny vatanao ngamba nety fa ny sainao any amin'izany paradisa irairainao izany. Ravaka. Ahoana? Mahatamana vahiny ety aminareo e? Ianao zany avy eto mihitsy? Mpiavy koa ka. Mahatamana vahiny ety aminareo e? Ianao zany avy eto mihitsy? Mpiavy koa ka. Ka ahoana? Aleo andeha hanampy any dadanay. Eny ary rery Ravaka. Raha mpiavy izy avy aiza ary nanaraka an'izany nahatongavany teto e? Sa manambady sanatria? Toa tsy taitaindresaka izany mihitsy kala fa mihime fotsiny kono. Maivana mihitsy ao anatrehany ka. Dia toy ireny ve no firesany amin'ny tovolahy rehetra e? Aleo aloha maka saina kely ka. Manao ahoana Ravaka? Salama tsara. Afaka mba manontany zavatra anao ve a? Hoe ahoana? Ilay raha matoa mpanao atsara ety aminareo iny mampatahotra iny e? Fa ianao nga matahotra azy? Izany fa mba manontany fotsiny ary e. Mpanao atsarana nge izy e. Araka ny volazanao 720 taona ho aho izy izao. Vao 20 taona izy no efa niary ty toerana ty. Omeny olona afiny izy ary manampy ny olona rehetra. Hatramin'izay dia tsy maintsy mandalo amin'ny avokoa ireo mpiavy mila ravinahitra ty. Raha misy olona mikasana ratsy dia tsy avelany eritreto. Inona no mampiomehy anao? Ka olona tsara izany matoa tafiditretiko no... Angamba. Ary manantenanao tsy hivady? Inona mampisento anao? Sambatra ianao ty ka. Fa ianao no laza hoe mpiavy koa. Ahoana no nahatongavanao teto? Mila ravinahitra? Angamba amin'izao fotoana iainantsika izao dia tsy ravinahitra loatra intsony no alelavitra fa ravim-bola. Ravaka koa mba mahita any ihany. Ravaka, inona mampisento anao amin'izany zao? Maty tanora ny reniko, maty teo am-piterahana ny zandriko. Nanambady vehivavy hafa ny raiko. Vehivavy aveto izy io. Dia nahoana ilay vehivavy teto no tsy nanaraka ny rainao ka? Nefa ny vehivavy manara-bady. Satria mpanan-karena be teto izy ary vavy tokana. Mila olona hanampy azy izy amin'ireo fananam-beny. Tsy azo ariana ity izany. Izy dada nefa mifankatia. Manarakaraka izany tsy afaka niteraka mihitsy ka aleo ny safidy any dada efa manana. Sambatra ianao izany eto.
Zay aloha e. Dia ahoana indray raha anambady ianao ka anaraka ilay tovolasa tsy angina ny ray aman-dreninao? Tena tsy hitako izay havaly anao. An'izay jery rovina ry avo mbo afatra eto amin'ity sioka mahazo ahy eto ity. Zao tokoa ny atao hoe manana renikely. Lozana mandefa vinandray verikala? Azafady rery neny a. Zao no lazaiko andry a. Elona no nompiako andry teto. Leo andry tanteraka? Efa haiko tsy nijery izany ry neny a. Fa misy zavatra iray tia mba angatahako aminao. Inona? Fantatro fa noho ny maharavavy neny ianao nanambadiana ho an'ny tata raha vao maty neny. Noho ny fiangaviany neny izany. Sainga dio neny ny angavy ianao mba sampitsaly ahy. Raha ny marina dia tokony anareo sy tata noho ny vady fa tsy data sy ny reniko. Dia efa nitretrisa tamin'ny eny tata dia mety natao rarary zareo. Izao aleo aloha mba hiakalikety mandra-pavita amin'ny fianarako. Roa taona sisa dia andeha. Fandrozy efa nanany tata. Avelako azy telo ny ravavy zanak'aleo izany. Eny are. Tanterahako anaka amin'ny fangatanao. Inoko nefa fa tsy amin'ny metsina ianao tamin'izay vitako satria fantatro tsara hoe inona ny antony. Noho ny mahazanaky ny vadiko anao mbola nanakeko izao, fa tsy noho ny mahazanaky ranosy ravaviko anao akory. Fantatro ny atsiny neny. Ary izany mbola angaviako anao. Efa tao anatin'ny famofonana ireo niaraka tamin'ny tata dia namana. Ny fahasatonanao fa natefa ny soratra azy izy ireo dia nifafanako ny fanambadiana izy ireo raha voateraka volana monja mba hafana ireo mivady. Ny tsara-panahiko angekin namelako azy ireo sora-panambadiana na dia nofafana azy izany raha voateraka kelikely indri. Ao koa fantatro indri fa fiarovako ny ray indri niaraka tamin'ireny indri mbola tsy ampy taona ny nandeferako mafy. Zandriko 3 taona angekin ray indri. Fantatro ny mangetinentinao roniny a. Nefa ampiarinao amiko sy sary. Mbola misaotra anao anamela ny tata sy ny soratra ka ananako anarandray ara-talàna. Eny, izao nefa ny tsara tadidindry. Lesina ao andry daholo izany fiainako lasy izany. Misy hoetindry amin'ny fiainana dia tsy anana ray aman-dreny intsony ary indry rehefa miala eto. Voalohany a, noho ny voady izay nataoko, fony ao sy ny ray indry vao niaraka fa hiandry azy sy hiafy aminy aho. Mandra-piala ny fofony aiko dia nanaiky ny soratany tamin'ireny indry ao mba sy andeha migadra. Fa roa manarakarak'izay, fanajana ny dada sy neny ihany koa tsy hamotika ny fiainan-jandriko na nikeko izany rehetra izany. Fahatelo, fanajako ny teniko. Na dia mafy sy mangidy aza mbola nandraindrainao vadiko rehefa vita ny fisaraha-panambadianay tamin'irenao. Ary farany dia tena porofoka amin'izao tontolo izao fa mariky ny aza mamboninahitra ny fitazonana ny teny nomena na dia mihoatra ny tena azy izany teny nomena izany. Ravaka, mba afaka miaraka amiko ve ianao? Ny tena marina dia tia alala bebe kokoa momba n'ity vohitsy io ity ahy e. Dia mba tiako raha mba hoentinao mitety ny toerana rehetrarehetra eto e. Ka anga zaho misita indray andro. Tsy maninona angena dia 5 andro azy e. Ary tena tiako raha tsy misy fetra mihitsy fa dia mandeha foana tsika. Inona? Ny fiarahantsika ko. Ka raha bedin'ny dada sy neny a? Fa nahoana kosa ianao no hoe bedy ka sa zaho mihitsy no hiangavy any amin'ny zareo? Maninona moa raha ny marina no lazaina? Marina inona ka? Ny ahalala ny toerana ve ny tena mahaliana anao sa zavatra hafa? Misy fotoana angery Ravaka tsy azo no milaza ny zavatra marina. Ny marina rehetra koa tsy mba filaza. Fa fantatra ho azy eny ihany ny tena marina. Saingy ilay marina ho vaina lalana koa indraindray maka amin'ny fofony lalana diaviny dia miova endrika. Rehefa tsy mahatozo amin'ny lalana sarotra izy ry Ravaka dia tsy marina izy izay a. Eny ary afaka mitondra anao aho fa aleo rehefa avy misakafo atoandro. Misaotra ry Ravaka. Fa hono e, fa tena sarotiny tokoa ve aloha ny ray aman-dreninao ty e? Efa hatramin'ny fahakeloko no nahasarotiny azy ireo fatratra. Zany,
Ie, saingy rehefa nahalala izy ireo fa mahalely lalana dia matoky ahy izy ireo. Ariva indray tiany andro fa maninona ary asany toa manina mafy ny any an-tanàna sady azany nefa voany kely ny alatany misy inona ary any fa ineno ny salama eo salama hoana koa nefa olona matanjaka tsara ny lozako teo nary manjoa mangorankorana tory ny tenako ohatry manavy aga aleo mitsy aloha mody dia ampiditra akanjo. Marina tsy manomboka mamaly fitian'ilay tovolahy izato ny foko. Vata sy neny aloha tsy mandrary. Izy ireo sy ny ray aman-dreniny koa aza mifandray fatratra ery. Dia mifoha ve ny fitiavako? Mahafinaritra ahy nefa toa tsy tapa-kevitra ny zarany ho aviko manontolo aminy aho. Ka dia sanatria ve fitirendrarendra no itiavako azy? Aleo aho aloha iandry tsara ka tsy mahazo migoropaka sy miala ny aminy mihitsy ny saiko. Nefa toa mahatahotra indrindra moa raha vao raisina ny tanako. Alina indray tiany andro avadibadiky ny eritreritra afa-tsy rendrika. Dada tokoa moa izany dia tsy manana anjara fitenenana mihitsy manoloana ny endranja. No any koa izay jery dia tsy ampiny aminy aho. Mila olona toa azy ampitony ny foko. Azy ny tena loko rehefa vita ny fianarana. Ary izao ato misy temelo. Raha mba eo anilan'ny jery aho hiatrika no aviko dia maivana ny alahelo. Sanatsinto koa ve ahy dia tsisy anjara fahasambarana ho ahy ety Ambanimasidro. Nisy fery ny tazako reny. Nefa vao tamin'ny herinandro izy niala teto. Fa misy inona ary. Aleo aloha fa tsoka. Jery! Jery! Tena nitongotra? Nitongotra fa... Malahelo ny fonako eto ary jery aho. Saingy alahelo tsaratsaraina ny ako ny fahoriako. Indra? Tena tsy fantatro fa tena tsy sandrotsaka ndrika fa tsy salama. Mararaka ianao? Vao tonga mihitsy zao fa ho any amin'eny aloha. Lazao azy izay olana manjoanao Mirindra, manampy anao raha mbola vitako. Misaotra jery aho. Mandalo fotsiny Mirindra. Zareo izay mavesatra mba ho maivana. Mety hoe tsy afaka manampy anao Fa fakahiresana dia tena zava-dehibe amiko ry jery aho. Tena tsy mba manana an'izay zarana ny alaheloko ange ahy. Ndao ary tsika hitsangatsangana any amoron-drano mahaloka loatra ianao ry Mirindra. Misy tona mahafinaritra ange. Efa niaritra ny mafy. Ho fitotoana ny tomaty ny tany. Niteraka ny zanany faharoa tamin'ny vady. Mety ho vitako vera izany teo amin'ny toerana. Mahafelo izany.
vita famofona fomba manediketrika nefa amin'ny androny fisoratana teo olo-kafa natao raharaha vatiny ity. Fahafahitapoana tena fa maty ny fitembotranandray ihany mitaifinana behatra amin'izao. Ina moa tokony mbola metako sy ny asy. Ny tamin'izany ka tsy natao vazary tamin'ireo mpanolotrana ny raharaha hoe hoatin'izao tsy lalaon'izany. Andray kosa ary mirindra. Nisy mifoko mandray an'izany. Misaotra na ho any haino ajery aho. Manaraka eo mifanankaviako. Dia lala na ny avy amin'ny raiko na ny avy amin'ny reniko. Aza manafa-tsy ho rery izany ianao rehefa vita ny fianaranao hoe ho hanampy anao sy hanoana anao tsy ho lavo. Ary rehefa tonga izay fotoan'izay isaorana lehibe ny renikelinao ary hitolorantsika fanomezana azy izy. Misaotra. Tsy fafako ny ranomasonao. Misaotra jery aho. Tena anjery fanahy ianao. Tsy dia tsiry mirindra. Olona tsotra ihany aho fa tesainy neny tao anaty fahatoniana sy fandeferana. Ny fandeferana ngery mirindra fitaovana ahazoana fanjakana maharitra. Saingy indraindray rehefa diso tafahoatra ny fandeferana dia lasa ny hafa ny anjarany ty. Izay tena anjaranjaranao tsy mety ho lasa ny hafa izany. Ndao tsika hody amin'izay ary. Mbola mamena ny fisaorana aminao ajery aho. Okizay mirindra. Tsy misy tokony hisaoranao azy zany. Misaotra anao Andriamanitra. Tena misaotra anao fa tsy nampozina akory tena ny fitiavana lehibe tamiko jery. Jery. Tiako loatra ianao. Dia tena lasa ho tiako ve ianao e. Dia ho tonga vadiko. Andriamanitra, ho avy ny lanitra ka tsy takatra raha izany. Asa nefa. Fa inona marina ary manjo ahy ohatany iverinao any an-tanàna zaka mba tsy mpanao izany mihitsy. Sa fe mirindra ny manina ahy. Andriamanitra, fa inona ity? Nangatakatany amin'ny ray aman-dreny koa no ray aman-dreny ny fanjary. Manontany ny hevitra dada sy neny ary tsy maintsy mamaly aho anatin'ny herinandro. Maza ho toerana anaka. Misaotra. Ka inona no azoko anampinanao anaka? Fantatrao fa matoma ny tsaka ny tokony ambarabaranao dia mitady lala mahitsy isorany. Ka lalana makaiza ho nisy izany? Lazao hoe inona mampisalasalanao e? Marina izany. Ianao andrandrana andato koa ve moa no anafinina losika. Sao rery nina. Ahoana izay anaka? Misy tovolahy izay malasa damba. Malalaka ny lalako. Manakatsakana dia mana inona ny miady ahy. Ohatra ny matahotra Dia fa iza hono anarany? Jery tompoko. Andraso vetivety lohakako rany anao sotroinao. Sotroy miadana. Rehefa laninao iny dia anomeny valiny aho. Aza mikoropaka mihitsy. Zao reno izy anaka. Ahoana tompoko? Mety tena hifankatia tokoa ianao sy io tovolahy io saingy tsy andraranareo e. Tsy hotody ela. Tena fa misy mampisaraka anay. Tsy afaka milaza zavatra petraka aminao afa ny azoko ambara dia ny hoe
misy farany fiarahanareo. Zao izy anaka. Anjaranao ny misafidy na hiala lavitra azy teny zao na mbola iakina aminy mandra-batonga ny ora farany re. Eny fa mbola nidinika zavatra tokana ihany no angatrahako aminao anaka. Ahoana izay tompoko? Zao raha ity azy ianao dia ataovy masaka ao an-trainao fa misy fetra ny fifandraisanao aminy. Mahaiza manatra tena ataovy ampahendrena ny fiainana. Tompoko. Fa datao tsara ny andraran'ny olona tena ty izany mino fa tsy handisy fanatrenana any fahendrenao. Mangataka. Somba misy fanafody ary ao anaty moko azy. Tsy misy fanafody hahafahan'ny olona tena ty afa-tsy tokana ihany anaka. Ino izay ry nendra fony? Totrosay amin'izay rehetra azo anehoana amin'ny fitiavana azy. Aza mamadika azo no oviana no oviana. Ampiozina dia amin'ny fotoana androzana anao azy. Zany ve? Zay. Tsaro fa ny tena ty dia manana zavatra mpisesika ao anaty. Te hiaro, te hizara, te hanome. Taterao ao anaty fahendreny zany dia ho sitrany eo. Satra indrindra tompoko. Maheriza. Tonga avitro raha mbola misy ilainao Fa masiny. Fa manina nefa raha tsy mifandray amin'ny ateny izao Zao ny tsarovy anaka. Eny, fanontaniana anao toko. Hatramin'izay fotoana fohy ny faneraserana roa zay nisy zavatra nahasoanao ve? Nisy aloka. Da tsy dio fa ny fotoana rehetra iarahana na hifandraisana amin'ny olona rehetra tokony hanatsoahana lesona sy hianatra ary mety fomba fijery hafa koa. Zany iny ary. Mba mahagaga ianao ty ravaka. Fa ahoana? Toa tsy nety hitako teny amin'ny endrika mihitsy ny ankiviana. Mahazavatra nampalahelo be aza nefa renao. Tsy manana fomba fijery afa-tsy roa Ny voalohany dia tsy mahalala kivy raha mbola misy tolona sy miezaka azo atao. Faharoa kosa rehefa tsy misy azo atao intsony dia manaiky ny mety. Ravaka. Ahoana? Tena be ato ampiandrasana valitenanao. Ianao aza mitentena maika fa izaho. Azoko. Miankina aminao ange. Dia inona mampitentena anao amin'izany zao? Tsy resaka himolotra ange fanjara ny teny indray mbava maliko anao fa hiankina amin'ny hoaviko iray manontolo mihitsy Ravaka. Mbola misalasala amin'ny fitiavako ve ianao? Tsy mandany ahai isainana amin'ny fitiavanao fanjara fa matoky anao matoa manaiky andinika valiteny nomenanao. Ka misalasala ny amin'ny fitiavanao ahy ary ve ianao Tsy afeniko anao fanjara fa tsy resaka fitiavana mampisalasala. Raha fitiavana angamba aleo tsy tohizany Fa tsy fitiavana ve ny fototra amin'ny fanambadiana? Aleo aloha tsy resaka tsonka. Ravaka. Azafady. Aleo angina dia andinika lalina. Andriamanitro, fa toa hijery. Ho tonga teo aka. Raha pisy fa manjiran ratsindray ano anaingy. Fa misy inona kay ijery Fa maninona koa ianao nitaitaitra be. Ny arahaba-aza tsy vita dia. Azafady ary. Taitra loatra ny hitanaoko. Ka hanapoka anao mihitsy angeny ny diako izao hoe. Misy zavatra tsara tarehy ny etiko anao. Zavatra? Ie, zavatra. Zavatra ho an'le ndao aloha, ndao. Ndao hipetraka kely sy amin'ny tambo kely ty Inona koa izao ny antony anaovana izao rehetrarehetra izao amiko ka? Indrindra. Fantako fa mijery manosika anatona anao. Tsy manahirana velo izao Tsy azoko ny tsy nolasaina. Ka
Ka mihevitra zao ny olona rehetrarehetra mitazana fa mpifankatia amin'izao fihetsitsika roa zaoko. Ka tsy mety aminao ary ve? Mety ka. Manina tampoka teo ianao? Marary mafy ny lohako. Manina? Atapeto mizinga fa ativanao aloha ty fanomezany ty dia mihoty aloha aloha. Sakafo ny finosana dia ho fantatrao e. Ao ary. Oaio. Rasele tsara tarehy be. Ka atolotra anao atserovanao ny andro androany e. Fa inona ny andro androany? Mirindra anio ny feno 30 taona. Oay, dia ianao ndray ve fangotra fanomezana fa tsy za? Afatry ny any tamiko mandrakariva ny hoe izay sambatra manome dia ho afa-po amin'ny fikatsahana fa izay sambatra tolorana dia hitsahatra amin'ny fahafenoana. Misaotra indrindra ry jery aho. Dia miarabanao koa mirary anao tratry ny taona mitsingeringerina indray. Misaotra mangatatala aloha torokely fa amanaraka indray a. Mirary fasitranana ho an'ny jery. Misaotra kely. Rapitso rehefa andeha ianao dia mandaloka eo an-tokotaninay a. Vao maraina be ange aho dia andeha. Eno a. Fa inona loatra raha ny mahazo ahy. Rehefa any alavitra any andeha te ody foana. Rehefa eo anila mirindra nefa dia lasa matahotra. Mitobotoboka be ny foko ary lasa narary tapoka teo ny foko. Narary mafy tapoka teo koa ny lohako. Fa ahoana e? Fa tena tia azy ave sa inona koa ny manjo ahy e? Izy iahoana fotsiny sao ty zavatra mbanetiko azy ty. Manjopiriny mandany nefa nge za ty mba nanomana mofo kely ataonao vatsin-dalana mety. Nefa ny antony ianao vanireny fihetsika ao malinta izany ka. Dia ahoana kiravaka? Tapitra ihany ty ilay fotoana. Tena mbola tsy hitako izay avaly anao ka. Fa maninona ary ianao tsy mamaly ahy e? Tena misalasalako. Na mampisalasala anao ka? Tsy mahatoky tena angamba e. Dia mametsy ny avy ianao raha mbola mangatakandro a? Tsy misy tsiny izany raha havako a. Izay ty any mahandry. Miandry anao foana. Aza mikorapaka ianao fa androko foana. Misaotra anao? Misaotra. Fa inona kely mampitomany andry? Nena, marary ny foko. Fa maninona? Malahelo ny fiainako e. Na izany tsy nefa mbola misaotra anao amin'ny zaka eto hatramin'izao. Mafy amiko loatra nen'ilay tsy n'olona hoe zana siny a. Aza misomany mitraka dia atreo aloha no avy. Alaviriny aia. Sambatra ianao ka. Fa nahoana ianao miteny an'izany e? Sambatra velively aho. Raha mampianatra anao hiatrika no avinao dia satria fantatro fa tsy fahasambarany tsy fiainany ty. Zanadrafiko anendry e. Nefa zanadra vaviko ihany koa. Tsy tetezandreo anatin'ny fankahalanao.
mba sy tondrandry ao anatin'ny fankahalana tahak'izay nentiko efa hatramin'izay. Fankahalana? Hendry Mirindra, misy fanontaniako sy hoe ahoana izay ry neny? tahaka n'inona ny natsapandry nitondrako andritra amin'izay. Nahoana iny tsy miteny e? Mahazo misy nenao indrindra mahasanatrafonao a. Tena zeniko ianao. Mba fantatry ndriva inona ny anton'izany? Fantatro. Aleo manaraka aborako aminao fa zaho aloha tena mbola feno be loatra ny foko e. Tamiko nataonao ry kely a. Fo maniran-drato ve any andry ianao mandra-poposaky masoandro tsy hita ianao? Mirindra. Tsy tia hitanao tsiny aka. Misy zavatra tsy fantatro ry Mirindra. Miangavy ianao mba dia sika amiko toy izao hoe. Eny nefa misy zavatra tsy fantatrao ary tsy ho fantatrao mandrak'izay. Ampiajerina nosianao ny foko a. Disoka efa nila mpamafa. Fona aminao ary Mirindra. Tsy manameloka anao ary jery a. Fa miangavy ianao kosa tsy narakaraka tsony. Mirindra, latsaka katerena e, mila famonjenao. Famonjena? Eny ry Mirindra. Eny nany azoko atao aminao e. Zao kosa ioko fa valo ny sy nataonao ihany. Mirindra. Ahoana e? Mahafantatra ny tenako sy ny momba itsony fa mila anao hanampy ahy. Dia inona ho ano anampiko anao? Valio amin'ny fo madio ary Mirindra. Hoe ahoana? Anga, oka ihany. Fa misy ry jery a. Marary ahy. Mangataka anao mba eo anamiko rapitso. Vao maibodravina dia any amorom-pary miandry anao. Ny tsy fahatongavanao dia midika ho atezerana amiko sy fandraisanao aho namanotsony. Eny ary. Aleo ary fandeha rapitso e. Misaotra. Tsisy isaorana. Fanjary a. Ao sy ravaka. Eny ny valim-panontaniana nandrasanao. Marina ve ravaka? Ravaka. Sambatra be ravaka. Sambatra loatra. Zairy, tonga? Ay. Fa nitovariana be ianao e. Sondriana miaino an'izany fiondriana sorokely izany. Misaotra anao tonga. Manahoana aloha e? Tsara fa misaotra. Mirindra, matsiaro mijaly ahy e. Ianao ngamba no afaka mpitony ahy. Fa misy inona jery a. Anampinao ary mbola azo atao. Tsy fantatro raha diso ahy lasa aminao ny mahazo ahy. Tsy azoko mitsingely mahazo anao e. Fa maninona? Fantatro fa naizanaiza leako dia mahatsiaro anao ahy. Anatria ary Mirindra ny sanga fitiavanao. Ka inona fotsiny ary natahoranao e? Raha manana fitiavana ianao dia azahodinao tsy hita ny fitiavako. Ampio ahy tokotena. Andriamanitro. Tena losti. Matahotra.
Fa ny tenako mieritreritra ny jery. Inona ary manjoa azy? Aleo arahana ny tenin'indra vonika. Hodina tsy fantatra hoe hifarany rapitso ny fitiavanay. Indrisy ireo fitiavako. Dia ho zakako ve izany hoe hisaraka aminy rehefa tena latsa-pakalaliny. Ka Jesy. Dia ohatrany ahoana ny anaovana ny rahantsika? Inona daholo ny fombafomba arahana ary rafaka? Fombafomba entony tsy maintsy atao. Ka izany fombafomba eto izany izao no anontaniako anao. Ny fombafomba fatao aty ampiaingona ny tovovavy. Ravahana zavatra avy amin'ny natiora toy ny voninkazo sy ireny karazany zavatra azo anaingony ireny. Fa misy voninkazo apetraky ny reny eo amin'ny volony. Mandeha ilay tovovavy miala ao amin'ny tokantrano miaraka amin'ireo fianakaviana. Manao fotoana eny an-tany malalaka amin'ilay tovolahy sy ny fianakaviana izy. Tany malalaka efa fanaovana lanonam-panambadiana ny faribolana io ary misy tsipika manasaraka azy tsara eo afovoany. Ary satria efa fantatra fa olona roa efa mifankatia ny rotota ary efa nampandrenesina mialoha vohitra dia tonga manotrina ny rehetra. Ny ray be ampahendreny eto an-tanàna no mampanonona azy roa ny dinam-panambadiana. Eny an-dalana ho eny an-kianjananonana nefa dia arovana mafy na ny lahy na ny vavy satria ao anaty fitsipy-dalaony ny fahafahana olona iray mbola tsy afa-trosa teo amin'ny fitiavana niaraka tamin'ny ray tamin'izy ireo. Azoko, ina mahatonga an'izany? Raha nisy tovolahy niaraka tamin'ilay vehivavy nefa tsy mbola nisaka tamin'ny madio dia afaka manakorontana izy. Toy izany koa raha nisy tovovavy niaraka tamin'ilay tovolahy nefa mbola tsy nisaraka mazava. Tono e. Raha ohatra hoe misy olona tsy niaraka taminy fa mihetraketraka fotsiny dia ahoana? Tsy maintsy zavatra marina vao azo atao izany ka izany hoe mitondra olona maromaro tena nahita sy nahalala ny tena nirahandry zareo. Nalalana ny toerana nirahany ary mety mahalala koa ny sombitsombon'ny lalana efa vitan'izy ireo. Ka raha toa moa ka misy tokoa izany dia ahoana? Ohatra hoe tsy nety nisaraka mihitsy ilay anankiray na dia efa nangatahana tsodrano dia ahoana ny zavatra hitranga? Tsy maintsy misy karazana fivoriana kely fanatrehana an'izany. Ary raha voaporofo fa namitaka olona na nivadim-panekena tokoa ny ray tamin'izy roa dia ahoana? Masina loatra ity vohitra ity ka tsy azo anaovana ratsy be toy izany. Raha efa vao marina fa mitaka be vava tao dia voasazy izy ary tsy mahazo manambady ary mety ho voa sesi-bohitra mihitsy aza. Inona koa izao izany sesi-bohitra ka? Voaroka tsy hipetraka eto e. Fa raha disadisa tsotsotra fotsiny fa ilay mpanakirotana ny disy dia izy no tratra ny sesi-bohitra ary voasazy mafy mihitsy. Dia ahoana indray izany atao amin'ny olona mpiavitaka ka? Ireo ray be mpahendrena no mitsodrano anao alohan'ny anaovana ny rarahantsika. Tena sambatra loatra manana anao raha izany. Misaotra nefa fa manino ianao no mitanondrika e? Izany rafaka. Malasa ny saiko ny fiainantsika rehefa aorian'ny raharaha. Tsy azoko koa ianao izany. Fantatrao fa tsy afaka miala eto fa manana didy amin'ny reniko. Sao dia mba diso aloha sika raha tena hivady tokoa e. Rafaka. Fanjary. Tsy vita nitaitaitra ny fiainana. Ianao koa manana ny adidinao any amin'izay nivinao. Ny fatinao amiko no andaozanao ny fiavinao. Jeso a. Tsiry malalako a. Jeso ianao. Avy eto sandriko. Mety ny fitiavan-tenako. Tsiry rafaka. Efa nangataka tsodrano tamin'irayko ary efa nekiny ny janonako tatika. Dia ahoana ny fanananao? Zandry vavy aoko. Efa nandray ny fitantanana izy ary efa mpizaranay ny tombony. Fantatra fa mahatsapa fahadisoana lehibe aho. Aza ny teny tsony. Aok'izay. Safidiko angeny ny anefa ny adidiko fa tsy mety hanaovanao an'izany amin'ny fianakaviana e.
Raha koa safidy ny anarahako anao aty ka. Inona moa ianao anatrehandreo atity miandry ireo? Sarovy ro malalako fa ifankaty isika. Tena ifankaty. Dia hiteraka lahy dia hiteraka vavy. Misaotra raha avako. Mirindra. Ahoana? Fantatro fa tezitra mafy no maly. Nefa matoa ianao manaiky resaka amiko eto dia mbola vonona iaino aho. Ento ary ny teny mijery e. Teo anatrehindrendretreny dia sapako fa tianao ahy. Rehetra tsy mety lany aminao ny afim-pitiavako. Andriamanitro, sy aloako ny vava ny sao dia tena ny atopoko. Tena tsy azy aho. Tsy azy miretareta ankehitriny. Toriany amiko izany fitiavana izany. Mirindra fa manina ianao ny tsy miteny. Eny, tsy misy tsiny. Tsy misy tsiny raha tsy mitoboka amiko ny fonao. Aleo aho andeha ary miala tsiny. Zery, Andraso. Fa manina ianao no nitomany e. Feno loatra foko. Fa maninona e? Sako tianao saingy. Saingy maninona? Saingy matahotra ny fiafaran'ny fitiavantsika raha miaraka isika. Mirindra. Aza manafa tsy izany io lalao ny fitiavanao sanatria. Masina ny fitiavana ary Mirindra. Na izany na tsy izany. Aloloha ahoty fa feno loatra ny foko ka. Eny ary. Sotranao namboroka tamiko ny tao anatinao. Manao ino ndre zao? Mieritreritra sy mandinika ary neny a. Ono fa misy olana angaky? Mahatra loatra neny a. Fa tena mampijaly andringa zany, tena matsiaro mijaly loatra kindre? Tsy ianao no mampijaly ary neny a. Ny fiainako mihitsy no mahory ahy. Fa manina ake? Neny a. Tsy aleo hoe tsika mba miresaka an'ilay tantaran'iny. Eny ary. Dia miangavy andria nefa mba ho tony tsara? Fa ahoana ka? Ao anatin'ny tantarako mantsy no ahatakarandriny antony ireny fihetsika rehetra ireny. Sanatsiny akino anarandria. Tsy mahagaga izany satria ny fianakaviana rehetra mihitsy ny korotana noho ny fisindry. Ny adalàna ataon'ny rendriny tena fosotra izao rehetra izao. Misy ny atao hoe lovandrazana eto, izany hoe zavatra rehetra natao famokarany noforoniny teo aloha ka nolovainy tateo aoriana sy tokony ho tohizany taranaka. Ndrasako nanana an'izany fa noho ny zava-misy teo amiko sy ny rendry sy ny rendrina dia tsy nahazo nandovana io tsony aho. Toy izay ihany koa ny rendry. Nefa ianao milaza fa ndray aman-dreninareo no nahatonga anao andefitra ka nanaiky ny anambadian'ny neniko any data mandra-pahateraka. Tsy mahafony hanaovana sesibohatra andreninao sy ny reninao izay nanao adalàna dia nahangavy ahy. Rehefa vita tao an-trano mantsy ny dinika mangina dia reninao no naseho vahoaka. Ka inona amin'izany ary mahatonga anao hoe tsy afaka mandovy? Tsy afaka kiza satria nanodiana tsy hita azy izany ny vatanjanjiko ihany no soratana tamiko. Izy sy ny renao no vita fomba sy nohamasin'ny indray be mpahendrena teny an-kianja sy mbola nosoratana ihany koa. Dia nahoana ny ianao sy data avy eo? Araka ny fomba aky dia izay hita mbahoaka ihany no tena izy. Very so tanteraka aloha zahara-pomba e. Rehefa vita ny fisaraha-panambadiandrainao sy ny reninao dia soratra indray izay avy eo. Saingy tsy azo natao ara-pomba tsony nefa izany. Tsy ahoana momba fananany data? Lovandrazana ara-pomba ao ny very anjara fa ny fananana kosa efa ny fanarahan'ny fianakaviana fa soratana aminay vady aman-janany. Dia tsy ahoana azy izany? Ndringa tsy ho antsiny e. Fa ny fianakaviako rehetra ankoatra ny dada sy neny ny nanary ahy. Ary ny sazy miandry ireo olona misara-panambadiana? Ka tsy misy sazy rehefa mitsodrano ny vehivavy dia mahazo misaraka. Rehefa tapitra ireo fotoana kely ny arahandreo ray aman-dreninao tao aoriana naterahanao dia
nataon'izy ireo ny fisarahana ara-panjakana ary natao koa ny fisofandrano avy amin'ny ray be mpahendrena. Nisaraka madidio izy roa fa tsy azo masiny eny amin'ny kanja masina intsony. Ary momba ny lova avy amin'ny lehilahy indray ahoana ka? Izay vady hatrany manaraka ny fomba ny soa ny lovany kia. Ary ina ary nahatonga ny fihetseham-ponao mizarazara be tamiko e. Araka nefa ny teneniko andry dia noho indriny nanadriko ny lovandrasako. Tsy afaka noho ireo fanao avy amin'ny lafiko tsony ny taranako eo amin'ny sapy ariana. Zava-masina fandovanandrazana nefa izany. Novidiako lafo ny fandeferako. Izany fitiriny tsy atany, tsy aparafara. Satria moa kina nambady olo-kafa ny rendry dia tsy maintsy manaraka andra lehilahy koa sy nareo mianaka. Raha tsy manambady intsony ny rendry dia nahazo ntsena ny lovandrazana avy amin'ny lafindray indrindry. Izao dia avy amin'ny lafindray indrindry ihany no azondry lovaina. Lana indray nefa kia dia izao tsy fonony rendry io tezain'izay ho vadiny ilay iray kely indry. Dia niangavy ahy izy taizandry aloha mandrapa lehibe. Kanefa lehibe azo fa tsy fantatro izay momba. Tena sambatra ravaka, sambatra be mihitsy vitantsika ihany ny dingana voalohany. Izay ianao vao mino ny fitiavako. Mafy izany tena mangetahety izany ro malalako nefa tsy malala ny ao am-poniny siny. Tena zao vao mahatsiaro sambatra mariny. Ny ao am-poniny vilany ravako mafana, fa ny ao am-poniny siny mangatsiaka. Dia roviana izany ny raharantsika no ampahafantarana ny mpiray vohatra ry ravaka. Ka isika ange tsy maintsy entin'ireo ray aman-drentsika avy Rafaly be any amin'ny ray be mpahendrena e. Izy no maniraka ny olona tokony hanao ny fampahafantarana. Fa tena mba afaka olo ilay fomba aty aminareo tena many. Mbola miezaka hitana ny fomba ny aty ka. Faly ravaka. Andriamanitra, tia ahoana no afika. Ny fitiavako anjery nefa miretareta be. Mba tena tiavy izy sa noho ny fihetsika izay nasehoko azy no nahatonga azy ho tia. Izaho koa tia nefa efa nanome toky azy. Tsy nanome toky mantsy fa nanaza tamin'ny fitiavako azy fotsiny. Nisy mahatsiaro afatratra. Tsy ina ny ataoko. Miforako izany lohako. Karaha tia moa izay mivady nefa ho ravarava ho azy dia ina ny enjoa. Ary toa efa misalasala sahady izy. Sa kosa efa tsy sapany tsindrimandry koa. Tsy mety ny anay. Zandry no nasaina nanampy azy tokotiana. Raha tsy marina. Nary samy maso azy zany. Zao aty tsy mahatombo tsiraka. Toa te hiverina ilay tanàna izany ny mahagagady toa misy manesika ho any amin'ny rindra. Nefa rehefa tonga eo anilany indray toa misy hery mame fiatsikasika azy akory. Fa inona ary ny antony atala ve ahy Za ny tovolahy ny tiavo voalohany ary izy koa ny tovovavy ny tiavoko voalohany. Sanatria azy hamitaka azy. Ataoko tsy havitan-draranay amin'izay tena tsara sy aingana indrindra. Fa ino ty mahavala ketraka anao? Tozolana niny a. Fa misy inona? Niny latsa-pitiavana. Ka inona kiny olana amin'izany? Ka tsy efa savorivory be ihany indray ny fiainam-pitiavanao sy data dia indreniko hoe
dia manjary lasa matahotra. Raha mba olona tsy ianao kosa avy ampizaly ianao hoe sarofo fa rehefa lehibe ny fitiavana resy daholo na nitahotra ny iray voatra azy. Sarofo tsara fa ny fitiavako indray indrino nahavitako ny hafa an'ireny rehetrareny ary dia mbola ho zakain'ny taranako izany. Atao fampahendrena fotsiny ankizy rehetra atao a. Misaotra neny a. Ny tena manandreny manana anao. Inona ny mampanahy anao aminy e? Tsy haiko tsonka. Fa iza anie izany tovolahy izany e? Hitaniny. Hijery le mpiandriaka iny. Jery? Ndray ankiry mirindra. Fa ahoana ry neny? Tovolahy tena hendraka iny a. Mino fa tsy hamitaka andre. Raha mba fantatrao mantsy. Inona indray no antony izao hoe? Tena mbosony. Azoko. Ahoana e? Miala teto milaza ianao fa tia tonga indray aty milaza loza amiko ianao. Najery a. Ndefana ny tokony mihinanao e. Marindra tete ilazy izany ianao fa tsy izany jery fa matahotra. Matahotra inona Mirindra? Afiry mahalalako eto apatako eto. Raha matahotra efa nanomana fanomezana ho anao. Manome toky anao fa misy afaka nasaraka antsika. Aza miteny azy. Ahoana e? Misy zavatra angatahako aminao. Ino izay raha afako a? Fa maninona indreny ranomasonao no mijoy ohatr'izao foana e? Jery a, tena tiavy ianao e. Endro mahalalako a. Fa ahoana e? Zao ary. Raha mainka ianao fa raha tonga ny ora hoe tsy mainka isarantsika no lahatra dia manaiky isaraka amiko ampitiavana ianao. Mirindra, fa loza ino ty lazainao hoe? Tsory raha tsy tia ianao hanamboarako ny saiko e. Tsy kilalao fitiavana. Jery a, miangavy ianao amin'ny mba ho tony tsara dia iaino sy amaly ahy. Miaino anao ary ahy. Jery eo, na samy tia asika kanefa tsy anjarany itsika dia tsy maintsy tonga ny fisarahana. Manaiky ho famarinana izany ve ianao? Amiko rehefa mifankaty aina ny fetra ary vonina hiaro ny fitiavana hatramin'ny farany. Rehefa tonga nefa ny fotoana tsy maintsy isarahana dia tokony samy maika sasy ianao fa efa nijato izany. Fa inona ny tiana ho atongavana? Ka raha manaiky an'izany fotsiny ianao dia manaiky araka aminao ahy hatramin'ny farahiriko. Fanjary. Ahoana ravaka? Efa nampilazana indray vohitra fa ataondra raha tsika. Misaotra ary malalako a. Tena ho sambatra be a. Tsy andriko izany hoe anatria ny ambany lanitra ny andro malaza antsika izany. Raha riva no ho any amin'ilay mpamboly voninkazo. Fangako misy an'izany ka? Tsy rehefa voninkazo ange dia mety e. Tsy maintsy ireo karazam-boninkazo maniry lavalava mety afatotra. Ay moa ka tahaka an'izany izy ity. Ay mora pitsy izany ty raha manetriketriketra kianjo ity. Dia mba ho eny a. Raha mety niny dia arak'izay. Ary jery moa oviana ny tonga. Raha mpisoriva. Maharay ty ny andro lehibe indrindra ho ahy. Fa inona raha ny dika ny nofoko alia? Toa mambara loza.
Te ho sanatria ve? Ary manina koa ary izany tenako izany no malaina be. Mahatsiaro mijaly be aho. Fa nahoana? Neny izay efa ho tonga avy naka voninkazo am-piaingona. Inona re tsy mahazo ahy e? Manana mafy aho. Sao dia tsy mety ary ny anambadiako amin'ny fanjary. Andriamanitro, fa tsy mamanjery ve ry miazakazaka miantso ary? Fa misy inona ary? Aleo aloha andrasana ka. Loza marina mafy. Marary mafony jery. Mafana be dia mifanititona hatramin'ny alina. Andriamanitro, inona re no ataoko hoe? Ary tonga tampoka izany izy tamin'ny alina. Tsy sakafo hono, tsy ny resaka. Avy dia namonjy fandriana dia izay narary be izay. Inona re ty ataoko hoe? Asa ny alehako. Andriamanitro, sary ho lalana. Hitako ny hevitra. Andeha hazakazaka ao any amin'ny endravony aka. Iza moa mba hitaridalana io e? Hiazakazaka ka? Makalo ainy. Makanao aina anina kaloha. Ina no anapiko anao izay? Tena loza. Tena loza ny herin'ny endravony. Ny aloha ianao fa aza mikoromopaka e. Very ahy e. Maty olo tiako. Mitronio ah. Mitronio. Ahoana no ahafahako mitony ireny ny endravony ah. Efa fantatra angezany anaka fa tsy ho afaka miaraka elinareo e. Efa fantatra izany. Sady izay ange tsy nifankatia akory. Tena tia azy ah. Mahery zanaka. Tonga ny fotoana tsy maintsy isaranareo. Mila heritraina ianao. Ahoana? Dia ho faty ve izany jery? Miankina aminao ny aminy. Tsy azoko. Fa ahoana? Ianao tsara ary. Tsy azo ny atao mihitsy tokoa ny manambady ianao satria efa misy tovavy efa nisoratra an'ilay mpandahatra. Ianao anefa niezaka ataonao sy ny fitiavanao no tsy maintsy hitondra an'io tovavy io. Ratsy izany dia ho faty izy. Andriamanitro. Fa iza nefa izany tovavy izany? Mafy be ny ady miandry anao anaka. Ratsy vitanao an'io alohan'ny mitatao vonana izany dia afoinao izy. Ary ho afoinao koa ny fiainana. Aiza nefa no ahitako an'ilay tovavy ka? Voninana dia mafy azy izany. Sambatra izany afaka monjy ny olona tena tiako indrindra. Lasao rerineno. Lasao izay tokony ataoko. Sao ary, fa foana ranomasonao dia atanjao ny sainao fa ady no atrehanao. Dia ahoana? Ilay tovavy atao raharaham-panambadiana an'io eny Kiandra no izy. Ahoana? Ino ty loza lazainao? Eny anaka, mandriana dia mahomby aza. Amin'ny fomba ahoana? Sao mandriana ary ataovy ny fomba anakana anao amin'ny fanambadiana izy ireo. Ary ataovy izay ahatongava ny ravaka any an-trano jery alohan'ny mitatao vonana. Andriamanitro. Tena reraka be izany saiko izany. Tena tsy mazoto hanambady izany aho. Rediredy koa ny ako. Ny andaniny azy izay efa tsara fiomanana ny fianakaviana. Dia inona ary izany no dika ilay nofoko aliana? Andriamanitro. Ny famivoko ireny ny mpanambady. Inona re nataoko hoe? Matahotra mafy ahy izany. Ary maninona ry vehivavy mitomany re? Vao nivoaka ny trano nefa nahita azy ary nikitsaka miaradia aminay mandroso izy.
mangata maso amiko izy nefa tsy manatona. Inona re dikan'izao hoe? Sa zao ve dikan'ilay nofoko alina? Aleo ranga atonony. Sy alehany any alehany ka. Atonoko mihitsy. Ineny fa manatona. Ary toa misy taratasy eny an-tanany. Azafady. Miala tsiny. Mangataka fotoana fohy aminareo mba handraisako ty olo ty. Toy izy ny kitaba fa vetivetiana no iresaka aminy. Misotra tompoko. Izy ianao dia inona no tadiavinao amiko ary? Fona aminao aho tompoko. Tsy azoko. Miangavy ianao aho. Tsy azoko. Miangavy aninona? Misy ain'olona vonjena izay re dia ianao no voatondro afaka manavitra azy. Fa tsy hitanao anga fa zangy andeha hanao raharaha e. Fantatro re izany. Fantatro re tompoko. Taiza koa ianao no nahita izany atsanga tsy hamanora an'izany? Fona re. Tsy zavatra noforoniko izany fa inona e? Miangavy re tompoko. Fa inonao izany olona izany ary ahoana no nahalalana fa izany afaka monjy azy? Tena marina dia olo tiako ivonjenao io fa ary izy no voasoratra ho vatinao fa sy ty olona tokony atao raharaha aminao atoandro ty. Inona? Tena ty izany ilay nofoko alina. Miangavy re tompoko. Inonao tsara hoe izany olona izany azafady? Olo tiako mifankaty izay fa rarana ny masina ny fiarahanay. Misaraka ny fanjary aloha ataoko ihany fa nanambady izany olona tsy fantatro izany anahoana? Indrindra sady olo tiany vehivavy ty. Miangavy ianao re tompoko. Aleko re mahita azy velona tsy izay maty. Mitalao re tompoko. Vonjeo hoe manavitra azy ange vitako ihany e. Fa ny anambady azy ka efa voasoratra nge ny anambadiana ho azy sy ny anambadiany anao e. Mitony aloha ianao dia andao sika ho any e. Aleo aloha iresaka amin'eny dia aniraka olona nakanandry fanjary. Ilaza fa tsy vonina indray a. Tandriny tsara ny lalana. Ny akanjonao ny lavabe ka soa misaringotra amin'ireny azoazo ireny. Ao, ietsy ny tananao tantanako. Ao ary. Hitanao, izy aloha itsy ilay trano. Tena valaka vao tonga. Tena sambatra ary faly loatra fa manaikina katy ianao. Tazanao re ny olona manaraka antsika avy lavitra ireny. Tsy ho vita mory izao fanapahan-kevitra raisiko izao. Dia madika anao ve ny fianakavianao raha nanapa-kevitra tsy hanambady ilay olona efa nikenao ianao? Angamba hitanao tsara ny savorivory teo fa tsy manaiky ny reniko sy ny fianakaviako. Nampanantenana eny fa hody raha vao voavonjiko ilay olona ary ahemotra ny fotoana hafa ny rahanay sy fanjary. Lasa nilazany amin'ny fofombadiko ny olona no afaran'izy ireo hoe ahemotra ny rahanay fa tsy foanana akory. Andao aloha androso e. Aizy olona tonga izay. Tsy misy olona ato fa tonga dia mandrosoka. Ihitsy anefitra itsy izy. Jereo fa mitsipatsipaka be sady tsemboka. Dia inona no ataoko eto? Zao ary. Antsoina anarany dia apetra eo tratra ny voninkazo fotsy napetraky ny reninao teo amin'ny volonao nanomezany tsodranonao io. Ka ny reniko ange tsy nanome tsodrano hanambady azy. Ka tsy misy fomba hafahafahana manavitra azy afa-tsy izay anie. Ahoana ho ana ataoko?
Rehefa moramorana iny voninkazo amin'ny volonao iny. Ataovy amin'ny volo dia azo ny anarany. Fa iza moa ny anarany? Jery. Misaotra Ravaka. Fa misy inona Ravaka? Fangala sy mifankalala. Tsy mahafantatra ny Jery a. Asa mandanga ilay Ravaka. Na izany aza nefa misaotra nahoana navitra azy. Aleo andeha. Andraso aloha fa tsy misy azoko izao zavatra rehetra izao. Andraso aloha fa za koa ange tsy mahazo ny antony izao e. Ahoana? Fa maninona eto fa naninona teo e. Narary be ianao ry Jery hatramin'ny alina. Nanofy aho hoe misy olona maro be mandeha miaraka amin'ny Ravaka. I Ravaka hono nitomany nefa ny olona rehetra miorakoraka feno aravona. Nandroso ny lalana izy ireo. Nitomany mafy Ravaka. Fa farany teo latsaka tao anatona ho ny Ravaka. Niantsoantso izy fa tsy nisy namonjy. Nisy vehivavy nanatona azy niantso ianarany. Za kosa vao nandray ny tanany dia zao taitra izao. Fa ahoana e? Nanavitra ianao? Iny izay fa aleo aloha hivoaka hiandry aty ivelany antsy. Aza mivoaka aloha fa tsy misy azoko ange izao e. Eny ry roa. Eny ry Jery mifarana amin'izao olo izao ny fiarahantsika. Ahoana? Izany ho soratry ny mpandahatra. Fa iza ny mpandahatra? Iza no alahatra? Eno ihary izao fa ho lazaiko e. Dia izay no izy. Sarotra misaiko ny hamadika anao e. Dia tsy maintsy mivady tokoa ve zahay? Miangavy ianao tsy handika ny asin'ity vohitra ity Ravaka. Raha naniko indray mitsodrano anareo Tsy vitako izao ry mirindra. Asa malahelo fa tsy mamadika velively ianao e. Efa fantatra hatrany am-boalohany fa tsy tanteraka ny amintsika. Saingy tsaro fa matoa ny aina ho andrendretra ireny dia misy aty tsy maintsy efaiko. Ary raha tsy anjarako azy Jery hijery izay tena tiako ka namono fitiavako dia efa misy anjara voatokana ho ahany. Midobodoboka be izany foko izany. Matahotra ve? Ravaka, misaotra anao Misaotra anao koa tsy namela ho tafalatsaka tamin'ny fanambadiana izay tsy aken'ny masina. Tsy nampoziko izao rehetra izao. Nifoky sansaiko. Tantara nosoratany Branch mbola masoandro. Ireo manome aina ny tantara. Lila no mirindra. Sitraka no miora. Ravo no Ravaka. Ralala no Jery. Louise no Ravony. Fety no Fanjary. Mandray feo sy mandrindra ara teknika. Aina Rasolovoary Manana.